Fataorian'ny fanadihadiana natao taminy kosa teny fiadanana dia nanapa-kevitra ny isitaka mandritra ny vanim-potoana fohy aloha Andriamatoa Jean-Marc Komba hieritreretana ilay mpiambina manokana ny Ramatoa Folalao Ravalomanana. Manoloana an'izay moa dia manana ny ambarany Ramatoa Lalao Ravalomanana. Isitaka mandritra ny vanim-potoana fohy ary aka fotoana eritreretana ihy Jean-Marc Komba ilay mpiambina manokana Andriamatoa Ravalomanana Lalao taorian'ny fampitona azy teny amin'ny Zandarmaria-pirenena araky ny vaovao mari-poditra voaray. Antsonjay Satsy nameny heviny mikasika ty rahaty Ramatoa Ravalomanana Lalao raha niona tamin'ny mpanao gazety ny teny nitolaka andreo teny amin'ny fonenany ny faravoatra. Monsieur Jean-Marc Komba tsy zovizony niara-ny asa taminay fifandraisanay mianaka zany ohatra ny ray aman-dreny sy zanaka ka dia zay no faly izy mba nanona satria manambady gasy izy mipetraka eto Madagasikara dia mba fifaliana ho anazy zany nanampy ady zako reny raha teo dia vao mainka koa faly misy ny fara ary zay ngeny tena tedaviny miasa miaraka daholo tsika rehetrarehetra. Tsy azo iverenina ntsony kosa ny fanapahan-kevitra ny fitsarana manokana amin'sana ny fifidianana na ny CES mikasika ireo kandida telo hoy Andriamatoa Rakotoarivelomamy filohan'ny kongresin'ny tetezamita mikasika ny fanambarany JICM. So dia misy ihany ny azo ifandaminana mba hijanona n'ilay tetezamita dia amin'ny alalan'ny fifidianana madio mangarahara ary ekemrehetra. Raha tsy karitrareo tamin'ny fahadimy volana meny voan'ny didiny CES dia nisy ny menimenina hoe misy anranona sy ranona tsy nahafeny fepetra ka taty aoriana dia nangina daholo hoe rehefa raika amby efapolo no izy na izay reny hoe afaka miteny hoe tsy manaiky ny Andriamatoa Rajoelina fa zay miteny hoe didiny fitsarana zay farany zay maefa indrindra mikasika ny resaka fitsarana eto Madagasikara didina vola CES dia tsy nametraka olana izay fa hoe avelao ilatsaka daholo zay te ilatsaka rehefa eken'ny CES izy dia ara-dalàna zany ny filatsahany. Mikasika ny fifidianana izay mety ho karakara ny fitondram-panjakana dia nilaza ny Ankolafy Ravalomanana fa mbola tsy tonga hatrany aloha ny firenena hatreto. Mikasika ny fionana an-tampony karakara ny FFKM kosa dia mankasitraka izany ny Ankolafy Ravalomanana raha izay ozy no hitondra vahaolana. Mikasika ny sazy avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena mahazo ireo kandida miisa telo kosa dia nilaza ny Ankolafy Ravalomanana fa tsy nisy adisona nataon'ny kandidany velively fa izay nametraka ny atota taratasy filatsaka hovidiana tsy tao anaty vanim-potoana napetraka ara-dalàna no diso.